tsika rehetra moa varimarina amin'ny adevitra politique indrindra ny taoriana motion de déchéance, motion de censure, pacte de responsabilité ou pas, zany hoe atao sa tsy atao ny fivoavoahan'ny filohan'ny république izay mameno il occupe le terrain ozy ny teny vahiny, mameno kianja zany ohatrany hoe manakonakona ny adevitra politique sy ny adevitra de atao hoe miatra amin'ny fiaina tokantrano ny tsirairay avy fa ny zava-doza izay hitranga manomboka amin'ny faran'ity volana jolay ty raha ohatra ka ho lany ho adopté na tsy haiko amin'ny endrika ahoana moa na ho avoakany amin'ny alalan'ny ordonnance na hanao session extraordinaire ny fitondram-panjakana mikasika ny lalàna amin'ny feniteto-bolana sy mpanitsina fa ny zava-doza izay hiandry ny mpiasa amin'io de ny hoe navery ny fitondram-panjakana indray ilay fakana 2 ariary tatao ketra amin'ny karama latsaky ny 250 000 ariary na 1 250 000 FMG. Zay zany ny fanapaha-kevitra no raisy ny fitondram-panjakana manomboka ao anatin'ilay loi de finance rectificative na lalàna amin'ny feniteto-bola na sy mpanitsina. Zay zany tena mbola manapirofo mivandravandra fa tsy manambola le fanjakana ary zay mihitsy moa mifanazavana hoe misy zao ohatra sehatra izay nampiakarina be ny hetra anisany zany ny hoe resaka zava-pisotro zany zay iakatra daholo ny vidina zava-pisotro iny io na mamamy misy alcool na ny zava-pisotro hygienika na ny rano sy ny sisa mivoaka gazety tamin'ny faran'ny herinandro teo zay ary ny orinasa Star ny tena anisany io trapa-avoazana goavana be amin'izay resaka fekarany tatao-ketra droit d'accise zany ho alaina amin'ny resaka zava-pisotro izay fa le fikonokonona ny fitondram-panjakana zany fakana vola be zay hoe ny voalaza moa de hoe ampiakarana ny tahany fampidiran-ketra na ny taux de pression fiscale de manapirofo fa mbola tsy misy ilay fanampiana rabola aide budgétaire ary zay mihitsy moa azany nambara hoe mba ahafahana manentsina n'ilay lavaka vokatry ny tsy fampiny ny vola azo avy any ivelany dia tsy maintsy mampiakatra n'izany etra isan-tsokajiny zany ny fitondram-panjakana. Io moa mba tsejatsejatsi atra ty nambara raha za frasy rôly merci hoe manapirofo ihany zany le tsy fahaizany le fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao zay satria aza donona ho averimberiko foana fa so de mora manadinitsika malagasy fa ny teny ange Hery Rajaonarimampianina hoe ny herintaona voalohany kalaniny na merenana ny fiaraha-miasa tamin'ny sehatra resa-pireneny izany hoe raha misy zavatra tokony mamiratra tokony songadina zany de io fahatongavany fanampiana avy amin'ny sehatra resa-pirenena io noho izay asa sy travail ny tenenina mihitsy tsy maintsy nivezivezy tany ivelany tsy maintsy nanao an'izao tsy maintsy manao an'ry tsy vitany antso resaka ny antso tarbisy ny resaka mail sy ny sisy zany fa tsy maintsy nila nandeny se déplacer tany mihitsy ary zay ny tena bilan tamin'ny première année nitondrany ny firenena iny tamin'ny taona voalohany nitondrany ny firenena zao zany tsika mahita fa ai tsy nitondra vokatra ho an'ny firenena kory izay fandehandehanana nakany ivelany zay nanambarany zany manko tsika tamin'ny fotoanandro ny ka nitondra inona ho an'ny firenena de lazaina fa tsika no mpanakorotana amin'izany resaka ambarantsika izany satria hono hoe mba velao hiasa le fitondram-panjakana herintaona sy 20 volana ary zany zao inona izay asa ny fitondram-panjakana izay fa afaka firy taona vao tokony ho tsapany anaty vilaniny vahoaka le asan'le fitondram-panjakana teo amin'ny sehatra resa-pirenena zao azy ianao zany mbola tsy tonga ny fanampiana avy any ivelany tsisy aide budgétaire ary minoafo mbola tsy isy io mandrapatonga ny farany ty taona ity araka nefa nazavaiko anareo hoe miditra ao anatin'ny vacances nena ny fialan-tsasatra ireo mpamatsy vola vahiny de fa tsisy mandinika an'izay famezam-bolanao zany hoe ny volana 11 septembre aloha de fa adino satria juillet ou plutôt na 11 septembre de adino satria efa vacances nireo mpamatsy vola resa-pirenena tahaka ny FMI banque mondiale sy ny sisy de fa tsisy azonao antenaina aloha zay famatsim-bola izay hiditra amin'izay maintsoahatra ohatrany tsy de tena inotsika hoe isy fanapim-bola manatonga an'izay fa de any amin'ny volana décembre any angamba tahaka ny tranga tamin'ny taona 2024 vao mety misy azo anampoizana an'izay fanampiana amin'ny sehatra resa-pirenena izay de tapitra indray ny taona faharoa mbola tsy hitany tena ihany zay vokatry le fivezivezena nandaniam-bola mpanjakana indraindray délégation efatra any amin'ny 70 100 10 ndray mandeha any ivelany ihany nefa tsy hitanao ny fetraikan'izay fa ny fetraikany azy ao anaty volaninao de fampiakarana indray zany ny vola alaina aminao efa kely ange zany tsy mahavita zany zany karamana 1 250 zany am'vanimpotoana ohatran'izao mbola akanao 2 arivo forfaitaire indray zany tatao aketra isaky ny karama latsak'izay 250 000 ariary zay iny fanapahan-kevitra io de mariako tsara fa tao anatin'ny loi de finance tamin'ity taona 2024 ty fa vokatry le
ny syndicat izay nampiakapeo hoe tsy mety io fa tena mijaly loatra ny malagasy vokatry le fahasahiranana fahantrana ny anjady amin'le vahoaka malagasy aza ny esorana fa hitany anie zany 2000 ariary isaky ny tokantrano zany isaky ny karama 250 000 nalatsaka alaina izany tena hitany zany ary maharary an'le vahoaka malagasy zany de nefa ninona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao zavatra mitranga zany tena averina indray zany hoe mbola vao maika aza ny kely anananao indray no alainy aminao zay ty fitondram-panjakana ity nefa de midradradratra ery Rajaonarimampianina tany Maroantsetra hoe amboary noho ny lalam-pirenena fahadimy io Sonerany Vongo Feno Rivesta Maroantsetra sy ny sisiny amboary noho io ny antony any amboarany azy ony izy ony de torame moa ny tena sady tapatapatsinay any ambanivohitra manko afaka mitenina zany izy de mitehaka ny olona satria ny olona tsy mahalala hoy izy hoe izy ony tsy mba karazany olona mpanao fampanantenana POAK'ATY orangaty de ohatra ny tapaka ho any tsy nenteny ohatra fa nga le délestage moa zany tsy fampanantenana POAK'ATY zao ary izy mbola miverina nge ary ny mpiasa ny jiramara am'izao tsika miteny zao miteny fa efa en cessation de paiement mihitsy orinasa jirama zany tsy anam-bola intsony andoavana ny trosa ny orinasa jirama io de mahasaly président miteny manao hoe izy ony tsy mpanao fa za tsy karazany olona mpanao fampanantenana POAK'ATY rehefa ataoko de taterara etra de le stage fotsiny resahana aminao zay ray tokany zay ka aiza zany zao le fampanantenana ny ragaty ohatra ny tapitra ihany ozy izy tam'izany hoe 3 ka hatramin'ny 9 mbolana eritaona sy 9 volana ihany ty ho tapitra ihany ny 2e année rehefa tapitra ty ny mois de juillet tenge efa 7e mois ny atsika zany efa ho tapitra zany le fanitsahanao an'le taona mbola tsy tonga le 3 ka hatramin'ny 9 mbolana nampanantenanao de enao mbola mahasamilaza fa tsy mpanao fampanantenana POAK'ATY konga izy io zay mihitsy efa mivoaka gazety hatramin'ny farany herinandro teo ty de tsy mba resaka délestage tsony fa blackout total zany hoe tena maizina tanteraka mihitsy satria tsy manam-bola tsony le orinasa jirama ary my business mandeha ihany anisan'ny fampanantenana midradradradrany Rajaonarimampianina zany ady amin'ny kolokolo zany fa nga nahita ady amin'ny kolokolo miaina ianao pira lavitra ary zay rehetra miteny na malagasy na vahiny amin'izao fotoana izao de mahita daholo hoe tsy mbola niaina tontolo na resaka kolikoly grave mihoatra an'izao na aiza ianao na aiza en live ihany koa fiainanao amin'ny kolikoly amin'izao fotoana izao ny insécurité rokorasona goavana be iny aza rangaty eo amin'ny 67 eo iny tovolahy be iny ao anaty fiara mpanao gazety président syndicat nambanany basy nambanany sabatra lehilahy be olona glady be mialatsiny amin'ny olona costaud zany rokorasona izy zany fa nga mpangalatra mijerijery tsony hoe izy ty na izy ty very daholo ny fananana rehetra ka hatramin'ny telefona iny rehetrarehetra tsy nisy niangana ntsony afasa mitabataba ozy ary eo amin'ny 67 iny impolo zay tsika teto ny dradradratra iny akasina 67 iny zay foana ny fanafiana sy ny endrika fanafiana ataondreo andianjolary eo de tsy vita mpitandry filaminana ve mimaîtriser andreo andianjolary eo c'est la même bande mitovy ihany nge miopéré ary ny fomba mode opératoire ozy mitentsika azy de mitovy ny fomba fangalarana azy de mitovy ny fomba fampiasana zany de mitovy de efa tenenina foana de tsy afaka mihetsika le aorina satria raha mihetsika le aorina de le aorina indray no ambanany basy na ny eo aloha zany tsy afaka miklaksona tsy afaka amin'iny de manatrika fotsiny an'le fangalarana zareo ange zany amin'ny andro atondro mazava nge zany amin'ny andro atondro mazava zany fanafiana zany resaka insécurité eto amin'ny 17 hectara azy maharary ary efa imbetsaka ny tenenina fa tsisy vahaolana de izy ony tsy manao fampanantenana POAK'ATY nga tsy nampanantenana zany resaka sécurité zany moa Rajaonarimampianina nampanantenana zany resaka bois de rose zany izy fa aiza hatramin'izao tsika miteny zao mbola miriariany ihany nge nampanantenana zany Rajaonarimampianina inona tsy nampananteninay ny Rajaonarimampianina ka mba tanteraka tena mifotsy miangatra aloha reo zavatra tokanany zavabita reo nge tamin'ny transition daholy ny tany abevoay zany ny tany amin'ny faritra atsimo reny nyteneny rehetra na izy ny teny reo mba tadidiko tamin'ny 26 juin de ozy antanio ny vahoaka any Sakara ny abevoay any anana zay nanaovany inauguration zany mbola tamin'ny transition daholy reny zavatra tokanany reny no tokanany zany hoe ny tena mbola nataony le fitondrana zany mbola tsy hitanao izy mahasamy teny izy ony tsy mpanao fampanantenana POAK'ATY de ny fampanantenana ataony ianao de mbola ho kapaindray ny karamanao io tatao aketra io satria tsy vita ny tena marina raha tokony ampitombony io fari-piainana zay ngeny natao de io fa venao vidio ary Rajaonarimampianina tam'izany amin'ny fampiakarana ny fampiakarana ny fari-piainanao fialana amin'ny fahantrana
zany angeny nataony tamintsika fa tadidiko de mandeha le iranjery Marcos rehefa avy eo zay mihitsy le tamin'ny fampelezan-kevitra iny ohatray tadidy tsara mihitsy de io fa venao zay mihitsy le zavatra nyteneny ka izy ary le miove le fari-piainanao zay vao maika mirefarefa amin'ny tany raha teo izy mba nirefarefa amin'ny tany zao ngamba izy any amban'ny tany mihitsiny zay fari-piainanao na ny pouvoir d'achat-nao zay vokatry ny fitombony vidiny entana nefa ny kely anananao mbola alaina aminao de zao mbola mahentsika hitombo ny vidiny entana menimenina angeny syndicat ny indostrie inona ny zava-to zay farangaranga ny syndicat ny indostrie amin'izao fotoana zao io fampiakarana avroeny ny tataoketra alaina amin'ny boisson na amin'ny zava-pisotro io ary ny starany tena voakasika ny fetraikany io izy de tadidio tsara fa chômage technique ary baissina production fidinany vokatra zany ary fandroana na compression personnel mihitsiny zany hoe roana mihitsy ny piasa satria atao inona fotsy moa piasa be tabe nefa mivokatra vokarina aza miena zany hoe tena maharary mba tsy ilazana hoe fa maty le toe-karena malagasy le président nao mbola mahita amin'ny teny an'izany hoe izy ony tsy mpanao fampanantenana poakaty eo anatin'izany rehetra zany omeny show ianao meny fampelezan-kevitra melohan'ny fotoana ianao meny HVM mampandrezatra anao mihitsy ianao maraina atoandro hariva fa ao ambadik'izay rehetra izay karamanao ny kapainy mpitondra inona ny inconscient tahaka an'izany mpitondra inona ny tsy mieritreritra ny fiainan'le vahoaka ny tahaka an'izany mpitondra amin'izao fotoana izao zany de mbola mieritreritra mbola miambo ihany ianao na vitananao apparition taria fianaratsao de avy eo nandakaria maro antsira de any amin'ny faritra varatra indray de satria ianao tsy hitanao ngeny fanitran'le vahoaka fa ianao mandeha jet privé makary volam-panjakana mobiliser ianao anaovanao fampelezan-kevitry ny candidat ny HVM de tsy hitanao mifahorin'le vahoaka hoe marary azy nge zany tsy asiana resaka nge zany jolie raha tsy ny mpanao gazety manatsidika an'izany hoe ho tapahana indray ne ho karamanao io mitombo ane io vokatra vokarina sotronao isan'andro na ny ovivy zany na ninny zany misy ara moa efa tsy afaka mividy an'izany ovivy zany na renirano anaty bouteille reny fa hitenenana amintsika hoe na ny asan'ireo mpiasany star aza tandondomondoza vokatra zany resaka izany fa tsy misy miresaka zany ny aide budgétaire tsy tonga tsy miresaka an'izany Rajaonarimampianina fa raha misehoseho miaraka amin'izy ohatrany somary mitsingevangevana iny moa de ainy tsara mihitsiny fa le fahoriny le vahoaka malagasy tsy mitaka antsy raha mianao zany de paradisa soa mihitsy ty Madagasikara ty tsy ny mpanao baolina hono ny tena mahay fa ny mahafaty baolina zay no nyteneny ny tany amin'ny faritry Fianaratsoa teny izy zany hoe izy afaty baolina apiditra mera be dabe atafiditra mera be dabe fa tafiditra mera be dabe inona ny takalon'izay inona ny setrin'izay ho anao vahoaka malagasy zay le barainy goavana be